Iarahantsika malala fa tsy angitraingitra na ahitrahitra fotsiny ny fisitrahana jiro sy rano. Ny rano dia aina, ny jiro dia fandriam-pahalemana, ary maro malagasy no mivelona amin'ny alalan'ireo angovo roa ireo. Rariny dia rariny arak'izany raha ny sokajiana ho isan'izao fototra ny fisitrahana azy ireo. Henonay ny fitarainan'ny mponina ary tsapanay ny vesatra mianjady amin'ny isa-tokantrano satria na ny tenako aza dia miaina ny tsy fampian-drano sy fahatapahan-jiro tahaka ny olon-drehetra ihany koa. Satria dia tsy nekeko le fomba fanao taloha hoe ny eto aminao andriamatao filoha le fanay manokana. Fanokafana ity unité compact de traitement izay hojerentsika rehefa avy eo eto Mandroseza dia manaporofo mivaingana fa lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao ny famahana ny olan-drano. Ny gouvernement malagasy dia tsy mitsahatra miazakazaka mamaha ny olan-drano tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa manerana ny faritra eran'ny Madagasikara. Ny zavatra atolotra androany fa atolotra eto dia ny fanokanantsika ny unité compacte de traitement eto Mandroseza izay afaka mamokatra rano 22 000 m3 isan'andro. Misy ihany koa asa lehibe hafa izay efa andalam-panatanterahana izay mikendry ny mbola nampina 20 000 m3 isan'andro io famokarana rano io. Raha tambatra arak'izany dia 42 000 m3 isan'andro no vokatra andrasana ao anatin'ny fohiezaka ho an'ny famokarana rano eto Mandroseza, izay vinavinaina ho tratrarina amin'ny fiandohan'ny volana Jiona 2024 ho avy izao. Tsara ho marina fa ireo vokatra ireo dia azo avy amin'ny mpiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa PAEP. Midika zany fa mitombo ny famokarana rano ary miena ny olona tapaka rano eto Antananarivo renivohitra ary hanomboka hiakatra ny mpisitraka rano fisotro madio eto Antananarivo. Tsy mahavazy tanteraka io araka ny kabary izay efa natao teo satria mbola misy gapy any amin'ny 100 000 m3. Mbola misy gapy an'izay mbola ho tadiavintsika araka ny teny bako mandeha teo ezahina ho vahana ao anatin'ny efa-bolana raha. Ankehitriny araka ny lazany Andriamatoa tale jeneraly teo dia misedra olana ny jirama. Efa nolazaiko ombenombieny ny antony voalohany dia ny fahateran'ny foto-drafitrasa, ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ary indrindrindrindra ny fiovan'ny toetrandro. Raha tsy diso ny tatrazoko dia efa misy tonga ny tuyau izay anolona ny fantsona izay efa tranainy eto Antananarivo satria tamin'iny farany herinandro iny tamin'ny voalohan'ny herinandro teo misy toerana anankiray tsy ho lazaiko eto rehefa nalefa jirama ny rano izany hoe mety efa ela tsy niasa le tuyau. Rehefa nalefa ny jirama ny rano dia ny fitarainan'ny olona azoko avy any indray tsy le resaka rano tsy tonga fa le tuyau be da be vaky. Izay ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao le fahalovana efa ela loatra, le fahasimbana efa ela dia miezaka antsika manarina an'izany tsy mitaraina, tsy mila excuse mialatsiny amin'ny teny fa manao izay azontsika atao merenana an'izany fitokisany vahoaka malagasy izany.